Mana isan'andro fandaharana tolotry ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny baiboly eto Madagasikara. Mbola ampifaliana sy ampitiavana trandry havana no amangina antsika rehetra indray amin'ny alalan'izao fandaharana mana isan'andro izao. Tononona ampitiavana amintsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanan'Andriamanitra ambomba ny fiainantsika mandrakariva. Melohan'ny jerentsika ny teny voalahatra, andraisantsika fahamarinana indray amin'ity androany ity, dia andehantsika mbola anatona ny Tompo hanetry teny eo anatrehany hivavaka mba hanokafany ny foamam-panahintsika azontsika mandray izay afatry ny teny indray androany. Hivavaka isika. Misaotranao izay Andriamanitra satria mbola omenao anay izao fotoana izao ary nataonao afaka miaino ny teninao izahay amin'ny alalan'izao fandaharana mana isan'andro izao. Misaotra satria manakolazaina aminay mandrakariva ihany koa ianao, Andriamanitra tena tia anay, tia hanambara aminay ny sitraponao mandrakariva. Misaotra indrindra raha eo, ny angatahanay dia ny iasanao mahery aty anatinay, anadiovanao ny fonay, ny sainay, ny fanahinay aloha amin'ny alalan'ny ranao Jesosy Kristy, mba hahatonga anay tena malalaka hidira ny teninao. Hiasa ny fanahinao Tompo, mba hahatonga anay tena handray ampitiavana izay rehetra teny ampianarinao anay indray. Dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany vavaka izany, misaotra indrindra Tompo malalo. Amen. Itoen'izay efa novakitsika omaly ihany no voalahatra hodiny antsika indray androany. Dia ny mpanjaka voalohany toko 220 ihany, manomboka amin'ny 7:10 ka hatramin'ny 7:20. Mpanjaka voalohany toko 220 manomboka amin'ny 7:10 ka hatramin'ny 7:20. Ndeha hovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary ilay iraka izay nandeha naka ny Mikaia ny teny taminy hoe, indro fa efa iray teny avokoa izao ny mpaminany, ka milaza soa ho an'ny mpanjaka. Masiny ianao, aoka reny teninao mba ho tahaka ny an'ny anankiray amin'ireo, ka mba mitenena soa koa. Ary Mikaia, raha velona koa Jehova, dia izay lazain'i Jehova amiko ihany no ambarako. Dia nakany amin'ny mpanjaka izy. Ary ny mpanjaka taminy, ry Mikaia, handeha hanafika any Ramota Gileada va isika sa hijanona ihany? Ary izy namaly azy hoe, mandehana fa ambininy ianao, fa atolotry Jehova eo an-tananao izy ry mpanjaka. Ary ny mpanjaka taminy, impiry no ampianianako anao mba tsy hilaza na inona amiko amin'ny anaran'i Jehova fa tsy izay marina ihany. Dia Mikaia, hitako fa indreny ny Israely rehetra ny ely teny atendrombohitra toy ny ondry tsy misy mpiandry. Ary Jehova, ireto efa tsy manana tompo, aoka izy samody soamantsara any an-tranony avy. Dia ny mpanjakan'ny Israely tamin'i Josafata, tsy efa voalazako taminao fa tsy mba mety maminany soa izy fa loza ihany. Ary Mikaia, enoy ary ny tenin'i Jehova. Nahitan'i Jehova mipetraka teo amin'ny seza fiandrianany aho, ary ireo marobe rehetra ny an-danitra nitsangana teo andaniny avy, dia teo amin'ny ankavanany sy teo amin'ny ankaviany. Ary Jehova, iza no hitaonany Ahaba handeha ho an'ny Ramota Gileada ka ho lavo any? Ary anankiray ny teny toy izao, ary anankiray kosa ny teny toy izao, dia nandroso ny fanahy ka nitsangana teo anatrehan'i Jehova ary nanao hoe, za no hitaona azy. Ary Jehova taminy, amin'inona nefa? Dia hoy izy, hivoaka ka ho tonga fanahy mandainga ao ambava amin'ny mpaminany rehetra. Dia indray Jehova, ho voataonanao ihany izy ka hatanteraka ianao, voary ka ataovy izany. Koa indro, Jehova efa nanisy fanahy mandainga eo ambavany reto mpaminaninao rehetra ireto, ary izy koa efa nilaza ny lozan-joanao. Fa Zedekia, zanak' Kenana nanatona dia namely ny takolaky Mikaia sady nanao hoe, taizany ny alan'ny fanahin'i Jehova tamiko hiteny aminao. Dia Mikaia, indro ho hitanao zany amin'ny andro idiranao ao amin'ny efitrano anatiny hierenao. Dia ny mpanjakan'i Israely, raiso Mikaia ka ento miverina izy ho any amin'ny Amona,
komandy ny tanàna sy ho any amin'ny Joasy zanaky ny mpanjaka, ka lazao hoe izao no lazay ny mpanjaka ataovy an-trano maizina le ty, ka fahany mofo pahoriana sy rano pahoriana. Mandra-pahatongako soamantsara, fa ho Mikaia, raha tahino tafaverina soamantsara ianao dia tsy nampitenenin' Jehovah tsy akory. Ary koa izy samy miaino zany ianareo ry firenena rehetra. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Araka ny efa hitantsika omaly dia nandefa hiraka ihany ny mpanjaka Ahaba zany aka ny Mikaia, na dia tsy tena sitrany loatra aza ny anontany ny hevitr'Andriamanitra amin'ny alalan'izao mpaminany izao. Ilay mpaminany raha teo koa halany satria araka ny ambarany hoe tsy milaza soa mihitsy. Ny antony nefa dia tsotra satria tsy mahitsy ao anatrehan'i Jehovah ity mpanjaka Ahaba ity. Dia nitantsika eo rehefa tonga ilay hiraka dia efa nandamindresaka. Ilay hiraka mihitsy no efa nandamindresaka mialota amin'ny Mikaia, nanao hoe indro fa efa ray teny avokoa zao ny mpaminany ka nilaza soa ny mpanjaka, masiny ianao ka reny teninao mba ho tahaka ny an'ny anankiray amin'ireo ka mba mitenena soa. Tahaka ny efa hoe mandamina izany hoe rehefa tonga any ianao dia zao no ambaranao fa miteny soa daholo ny mpaminany rehetra ao, ka ianao koa efa miomana hiteny soa fa izany no tadiavin'ny mpanjaka, izany no ilain'ny mpanjaka. Ary naniraka izy ny andehanana ho any. Ny valitenin'ny Mikaia nefa dia manamafy ny fahamarinana izay efa hitantsika omaly ihany. Dia ny 14. Ary hoy Mikaia, raha velona koa Jehovah dia izay lazain'i Jehovah amiko ihany no ambarako. Izay ny tena mpaminan'ny Jehovah na andambolambo aza ity hiraka ity. Nisy zany, nisy mihitsy ny vidy mpaminany manao hoe tambazana vola ianao fa zao ambara. Tahaka ny tantaran'ny Balama sy Balaka zany, tambazana vola ianao fa manambara mihitsy ny ozondry nefa mpaminany Jehovah no irainao. Nisy zany, fa mazava ny teny'ity mpaminany Jehovah ity. Raha velona koa Jehovah dia izay lazain'i Jehovah amiko ihany no ambarako. Ary zany ny lesona voalohany ambarany zato tenin'Andriamanitra izao. Ny tena mpaminan'i Jehovah dia manambara izay lazain'i Jehovah. Ny mpanompon'Andriamanitra ny mpaminan'i Jehovah. Ny mpanompon'Andriamanitra izay manambara ny tenin'Andriamanitra no mpaminan'i Jehovah amin'izao vaninandro iainantsika izao. Fa betsaka ny manambara teny avy aminy any. Betsaka ny manambara teny fahalalana voalahatra tsara paika avy aminy any. Ary misy koa aza ny tena avy amin'ny Satana zao mihitsy no afatra ambarany. Mpaminany tsy izy mihitsy, mpaminany sandoka. Manambara izay teny tsy avy amin'Andriamanitra akory. Fampianaran'ny diso isan-karazany izay andambolamboina ny vahoaka. Dia mila mandiny tena isika mpanompon'Andriamanitra ary tena mila mivavaka. Mangataka amin'Andriamanitra mihitsy raha mbola anambara ny teninao Andriamanitra dia sakano no molotro tsy anambara teny afa-tsy avy aminao irery ihany. Ary mila mivavaka ny mpanompon'Andriamanitra rehefa manomana toriteny na manomana fampianarana ny tenin'Andriamanitra nge ny zava-dehibe dia le vavaka mihitsy. Eo ihany ny fanomanana. Ny fanomanana aloha dia efa natao tamin'ny alalan'ny vavaka. Nangataka ny fitarian'ny fanan'Andriamanitra nanomanana ny rehetrarehetra. Ao aorianany ny fanomanana nataonao iny, mbola zava-dehibe ihany koa ny vavaka. Tena idiranao ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Angatahanao ny fanomezan'Andriamanitra ny teny amenony ao anatinao. Mba tsy ho teny avy aminao no ambaranao. Ary ny teny avy amin'Andriamanitra no mikasika ny fanahin'ny olona. Ny fanahin'Andriamanitra mantsy ny mandresy lahatra, mampiaiky ny fahotana,
ary ny afatra ambaranao iny dia miasa ao anatin'iny ny fanan'Andriamanitra hahatonga an'ilay olona ho resy lahatra ny amin'ny fampianarana izay ataonao na ny afatr'Andriamanitra izay ampitainao. Dia mampianatra antsika izany tenin'Andriamanitra izany tsy ho sasa avoana. Eny fa na dia hoe efa ela ary ny nitorianao teny, efa ela ny nampitandrina anao, efa ela ny nampianaranao ny soratra masina dia indraindray efa sasa ianao haiko tsara izany. Inona no ampianarina haiko tsara izany. Izao ny fanaovana an'izany. Aza sasa foana. Mangatà foana ny teny amin'Andriamanitra. Angatao amin'Andriamanitra no tarihiny fanahiny mandrakariva amin'ny teny izay ampianarinao na torianao. Ho ao anatinao koa izany toe-panahiny Mikaia izany hoe izay ambarany Jehovah amiko ihany no ambarako. Izay lazainy Jehovah amiko ihany no ambarako. Tsy hanambara-teny mihoatra n'izany aho. Tsy ho avy etỳ amiko na avy amina fanahy hafa, na avy amin'ny fahalalako, na avy amin'ny fahaiza-manaoko, na avy amin'ny traikefako, fa avy amin'ny Jehovah ihany. Ary izany indrindra ny tenin'Andriamanitra ny Zakariany tsy amin'ny hery na fahatanjana fa avy amin'ny fanahiny Jehovah. Ny fanahin'Andriamanitra no azonao manambara ny tenin'Andriamanitra. Ary ny fanan'Andriamanitra no mitarika antsika ao anatin'izany fanambarana ny tenin'Andriamanitra izany mba ho tena izay tenin'Andriamanitra no ambaranao dia ny fanahin'Andriamanitra no miasa hahatanteraka izany. Ho tena afatra avy amin'Andriamanitra ny afatra petraka ao. Rehefa tsika nampianatra tenin'Andriamanitra ny toriteny dia manana traikefa sika, manana fahaiza-manao. Aza sasa foana nefa ny manao hoe efa haiko izany. Fa hatrany hatrany raha mbola hitoriteny ianao dia aoka hilona ao anatin'ny vavaka. Angataka ny teny avy amin'Andriamanitra mba azonao manambara izay tena sitrapon'Andriamanitra. Ary izany ny lesona ampianarina izany tenin'Andriamanitra izany atsika. Tsy misy ho ambarako raha tsy izay avy amin'ny Jehovah ihany. Ny fahamarinana faharoa hitantsika eto ary dia izao. Rehefa tonga tokoa ary Mikaia nanatrika ny mpanjaka. Dia tamin'ny voalohany izy dia araka ny efa afatrafatra napetraka ilay iraka. Dia avy hatrany izy dia niteny mandehana fa ambininy ianao, atoloko Jehovah eo an-tananao izy ry mpanjaka. Mety ny fangaro eso ilay teny nanambarana azy ary avy hatrany dia takatry ny mpanjaka ilay izy. Takatry ny mpanjaka hoe tsy marina izany teny ambarany ity mpaminany ity izany. Ary izay nahatonga azy ny teny hoe impiry hozy izy no ampianinako anao mba tsy hilaza na inona na inona amiko amin'ny anaran'i Jehovah afa-tsy izay marina ihany. Avy dia takatry ny mpanjaka ilay izy hoe tsy ilay tena tokony nolazainy mety tamin'ny fomba maneso angamba hozy no fomba nilazany azy ary avy dia takatry ny mpanjaka ny tsy fahamarinany. Dia nanambara amin'izay. Nanambara ny teny avy amin'ny Jehovah Mikaia rehefa avy eo. Hitako fa indreny ny Israely rehetra, ny ely teny atendrombohitra, toy ny ondry tsy misy mpiandry, ary hoy Jehovah ireto efa tsy manatompo, aoka izy samy hody soamantsara any an-tranony avy. Toa milaza manambara izany hoe tsy misy mpiandry tsony Israely. Ny sariny hoe mpiandry ondry sy ny ondry maro dia sary efa ela mihitsy ny tao amin'ny testamenta taloha nambara, dia ny mpiandry ondry ny mpanjaka, dia ny ondry ny vahoaka tarihina. Dia eto izany ilay faminaniana ambarany Mikaia dia hoe ho faty ianao ry Ahaba mpanjaka. Tsy hanana mpiandry reto vahoaka ny Israely reto, ary Andriamanitra dia andefa azy mody samy any amin'ny tranony hafa ho tahaka ny ondry tsy manana mpiandry izy ka hiaka eny amin'ny tendrombohitra rehetra eny. Mazava ilay hafatra ary izay no nambarany Mikaia. Io dia teny efa nambaran'Andriamanitra tamin'ny Ahaba ao amin'ny toko 120. Satria tamin'izay dia naniraka ny Eli mpaminany Andriamanitra hoe ianao Ahaba dia ho faty ianao. Noho ny ratsy ataonao eo imason'Andriamanitra. Noho ny nitarihanao ny zanak'Israely tena hanompo sampy. Ary ny opapana mihitsy ny faharatsiany ty Ahaba ity teo anatrehan'Andriamanitra. Dia efa nambaran'Andriamanitra raha teo izany. Ary izay ny teny ampitondrain'Andriamanitra ny Mikaia eto hoe ho tanteraka ilay efa teny nambaran'Andriamanitra taminao fa ho faty ianao. Anankiray fahamarinana raisitsika eo dia Andriamanitra mihazona ny teniny mandrakariva ary mahatanteraka ny teny efa nambarany. Dia io faminaniana io. Dia nanohy Mikaia rehefa avy eo hoe enoy ary ny tenin'i Jehovah. Sary mahavariana. Zavatra niseho tany an-danitra hozy izy ireo nahitan'i Jehovah hozy izy teo amin'ny seza fiandriana dia misy maro be.
tany an-danitra mitsangana eo an-daniny. Dia io Jehovah ozy nanontany hoe iza no hitaona ny Ahaba andeha ho any Ramota Gileada ka ho lavo any. Izany hoe efa ao anatin'ny fikasan'Andriamanitra izao andehanany Ahaba ho any Ramota Gileada izao, ary ao anatin'ny fikasan'Andriamanitra izay efa voapetrany ihany koa dia ny hoe any no ahalavo sy ahavaty azy. Dia zavatra efa voapetraka Andriamanitra zany rehetra zany, dia eo ireo manodidina azy rehetra ireo zany no antony hoe iza no andeha hiteny amin'ny Ahaba amin'izany hoe andresy lahatra amin'ny Ahaba mba andeha ho any Ramota Gileada, fa any izy no hovaty. Dia nisy fanahy izy nitsangana dia nanao hoe za andeha. Dia ahoana no ataonao ary ho Jehovah? Andeha dia ho tonga fanahy mandainga eo ambavan'ireo mpaminany rehetra. Dia tonga fanahy mandainga eo ambavan'ny mpaminany Ahaba rehetra dia ireo no andresy lahatra ny Ahaba mba andeha. Sary mahavariana mihitsy izany ilay niseho Andriamanitra efa nikasa raha teo dia izay ny zavatra niseho, ary tsy nahagaga mihitsiny ny fahatezeran'ilay Zedekia ty. Zedekia io moa zany amin'ny andiny tsoratra masina nivakiana talohan'izao, nivakiana omaly eo amin'ny andiny 120 dia izy ilay nanao tandroby dia nakeo amin'ny mpanjaka nanao hoe izao ny lazain'i Jehovah, ireto no anotonao ny Siriana mandra-paharingana. Nanao kisary ohatran'izay mihitsy izy, ohatran'ireny omby anoto ireny ianao ary dia ho ringana ny Siriana eo anoloanao. Fa zao ohatr'izao atandroka vy izao no entinao dia ho anotonao ary ho ringana tsisy farany ny Siriana. Io zany ilay tena nitarika an'ireo mpaminany efajato ity Zedekia ty. Tsy nahagaga raha tezitra mafy izy rehefa nanambara tsotra fotsiny Mikaia hoe zany ange no niseho tany an-danitra. Tezitra mafy izy hoe ay zany fanahy mandainga ny fanahy itenenako an'izany, fa ny fanahin'Andriamanitra zany tsy atao anatiko. Dia inona tonga azy namely ny takolaka Mikaia sady na hoe taiza ny alàny fanahin'i Jehovah ny tamiko hiteny aminao. Tena hoe tezitra mafy ary mazava ho azy fa ny fialonana natezitra azy ary ny zavatra nataony koa izay tsy marina, fanahy hafa no nitarika azy. Matetika ny olona tezitra rehefa tenena amin'izany hoe fanahy hafa ange no mitarika anao. Izy mieritreritra mihitsy hoe tena zange ka tena manambara amin'Andriamanitra. Fanahy mamitaka ny tao anatiny tena marina. Misy anie ny adiny fanahy tahaka an'izany. Ary misy an'izany koa ny fiainantsika mpanompon'Andriamanitra. Ary zany nahatonga ny tenin'Andriamanitra ny teny hoe fantaro ny fanahy rehetra. Fantaro. Aza mino ny fanahy rehetra hozy izy. Fa efa tonga amin'izao tontolo izao koa ny fanahy ny mpaminany sandoka. Dia mila mandinika tsara ianao fa tsy ho tarihan'izao fanahy rehetrarehetra izao. Ary manao fahagagana dia roboka. Ary miteny hoe zao anakarena dia roboka. Ary manao hoe ho sitrana dia roboka. Indraindray nefa ny fanahy tsy fanahin'Andriamanitra no momba ireny olona ireny. Fantaro ny fanahy rehetra. Ary Andriamanitra raha teo manome antsika an'izany fanahy mamantatra izany, na ny esprit de discernement. Rehefa tena angatahana ao amin'ny tompo zany, te ahafantatra ianao. Fa tsy ho taritarihin'ny olona eto sy eroa fotsiny, indraindray koa maimay koa tsika. Maimay ahita fahitana, maimay ahita fahagagana fotsiny, dia voatarika eny amin'izay tsy izy akory. Fa rehefa tena mangataka ny fanan'Andriamanitra hitarika antsika, mitarika antsika izy, manoro lalana antsika izy. Izy no mpampianatra, nomen'Andriamanitra antsika hitarika antsika amin'ny zavatra rehetra. Dia ho hitantsika ihany koa hoe fanahy mandainga ve ity sa fanahin'Andriamanitra marina, fanahy mamitaka ve ity sa ny fanahin'Andriamanitra marina, ho fantatra ao zany. Fa matetika ny olona rehefa misy fanahy mamitaka dia tezitra izy. Rehefa injay hitany ianao hoe manambara marina mihitsy hoe tsy izy anie zany. Dia tahaka ny fahatezerany ity Zedekia ty. Taiza ny alàny fanahin'i Jehovah tamiko hiteny aminao. Entiny milaza manao hoe tena fanahin'i Jehovah nge natao anatiko e. Ka taiza ny alàny tato hoe enao indreny ny tenenany. Dia ao anatin'izay ihany koa misy fialonana raha teo. Ny mpanompon'Andriamanitra mantsy matetika dia misy anie koa zany amintsika. Misy toe-panahy mifaninaninana zay. Mifaninaninana ka mijery mandrakariva ny anany tena avy amin'Andriamanitra, ny anao tsy avy any. Dia rehefa manao asan'Andriamanitra dia mifaninaninana ihany koa. Mijery hoe aty ny tena mahatarika olona, ny aty tsy mahatarika mihitsiny. Tsy sitrapon'Andriamanitra zany rehetra izany. Fanan'Andriamanitra dia mampianatra antsika hanetry tena mandrakariva. Mampianatra antsika hanao ny sitrapon'Andriamanitra, tsy ny ampiseho antsika. Za tsy maintsy miena hoy Jaona mpanao batisa, ary izy tsy maintsy mitombo. Tsy maninana miena mihitsy ary aho. Ary tena niena nge Jaona mpanao batisa hatramin'ny fahafatesany tany an-tranomaizina aza.
ny eny za tsy maintsy miena, izy tsy maintsy mitombo. Izany no tokony hoetaeta ny mpanompon'Andriamanitra, fa matetika ny mahatonga antsika mifaninanina, mifampitahata dia izay sika te hiseho izay. Izany tena izy, izany tena ny rahan'Andriamanitra. Izao ataona izao ny tena avy amin'Andriamanitra zao, entina milaza hoe ny nareo tsy avy any. Tsy fampianarana avy amin'i Jesosy Kristy izany mifaninana zany. Tsy fampianarana avy amin'Andriamanitra zany fa tena ataoko hoe toe-tsaina mirehefa amin'ny tany aza. Fa tsy mbo izany ny fampianaran'i Jesosy Kristy. Ny fampianaran'i Jesosy dia ny hanetrentsika tena, tahaka ny nanetreny tena. Ny hanambarany tenin'Andriamanitra amin'ny fahatahorana azy. Rehefa fantatrao fa iny sitrapon'Andriamanitra dia mandeha amin'iny ianao. Ary rehefa mahavita azy ireny mpanompon'Andriamanitra iny dia mbola miteny izy amin'Andriamanitra hoe mpanompo tsy mahasoa ihany aho. Izay tokony nataoko ary izay tokony nataoko aza misy tsy vitako anie be da be. Izany ny mpanompo tadiavin'Andriamanitra. Ary rehefa mijery ny hafa izy dia mifaly mahita ny fahombiazan'ny mpanompon'Andriamanitra tahaka azy. Mifaly mahita ny olona izay voataona ny mpanompon'Andriamanitra tahaka azy. Mifaly mahita ny famonjena voarain'ny olona maro. Rehefa tarihiny ny mpanompon'Andriamanitra tahaka azy, mifaly mandrakarivo amin'ny fandrosoan'ny fanjakan'Andriamanitra. Enganesika mpanompon'Andriamanitra isaintsaina izany. Ary angataka mandrakariva ny fitarihan'ny fanan'Andriamanitra amin'ny asa atao rehetra. Tena marina ny tenin'Andriamanitra. Ny fanan'Andriamanitra no ahavitana ny asan'Andriamanitra. Mety manana fahaiza-manao sy traikefa fahalalana sy ny sisa sika. Fa raha tsy ny fanan'Andriamanitra no miasa amin'ny alalantsika manao ny asan'Andriamanitra, dia izao ihany. Zava-poana ireny asan'Andriamanitra ataontsika ireny. Dia mahafinaritra moa ny toy ny tantara rehefa avy eo. Teny Mikaia hoe indro ho hitanao zany amin'ny andro hidiranao amin'ny efitrano anatiny herenao. Zany hoe io Zedekia mpaminany io zany ny tenenany hoe ianao anie ho tonga ny fotoana izay hiafina ianao. Hitsofotsofika any amin'ny efitrano rehetra ny ianao hiafina amin'izay fotoana izay dia ho hitanao ny fahatanterahana zany tenin'Andriamanitra zany. Ho fantatrao amin'izay hoe fanahinana marina no tao anatinao. Ho fantatrao amin'izay fotoana izay hoe tena Jehovah no miteny ary nanambara ny fahalavony Ahaba. Dia mbola nanamafy izany moa izy rehefa avy eo moa dia Ahaba mihitsy nandray fitenena hoe andana ampidirony an-tranomaizina Mikaia. Ento miverina izy. Ataovany an-tranomaizina, fano-mofo-pahoriana sy rano-pahoriana, mandra-pahatongako soamantsara. Tena hoe matoky tena ilay mpanjaka. Efa nahazo an'ilay teny mahafinaritra nambaran'ireo mpaminany 700. Ty mpaminany anankiray ity ny manadala eto. Ny 700 lahy efa nilaza fa ho tavaverina soamantsara. Inona ary no ahiko? Mpaminany anankiray ve hidio any an-tranomaizina. Omeo ny mofo-pahoriana sy ny rano-pahoriana. Zany mantsy no menany any an-tranomaizina. Any amin'ny tantaran'i Jeremia any koa no ahitantsika an'izany. Zany hoe tena mofo mampahory. Fahoriana lalina no ao anatin'ilay tranomaizina. Rano mampahory. Fahoriana ny ao anatin'ny tranomaizina. Alao any, hidio any. Sasa foana, sasa fahatany, manambara teny, milaza loza ho an'ny mpanjaka. Nefa ve ny fampidirana tranomaizina ny mpanompon'Andriamanitra mahidy ny tenin'Andriamanitra? Tsy tompoko. Tanteraka foana ny tenin'Andriamanitra. Tsy izay hoe ampidiranao ny mpanompon'Andriamanitra ny tranomaizina tsy hahatanteraka ny tenin'Andriamanitra. Ny teny mafy amin'izay Mikaianina hoe raha tahiny ho tafaverina soamantsara ianao dia tsy nampitenen'i Jehovah tsy akory. Dia avy eo izy nataony vavolombelona daholo ny olona rehetrarehetra nanatrika teo. Samy mihaino izany ianareo ry firenena rehetra. Ho hitantsika eo izay tena mpaminany Jehovah marina. Ho hitantsika eo izay tena ny tenin'Andriamanitra marina. Ny mpaminany sandoka dia tsy tanteraka izay ambarina. Natokotoko tena tokoa Ahaba ny teny eo ho tafaverina soamantsara izy. Mandra-pahatongako aloha dia hidio an-tranomaizina le io. Fa tena ny teny Mikaia, raha tahiny tafaverina soamantsara ianao dia tsy nampitenen'i Jehovah tsy akory. Natoky ilay mpanompon'Andriamanitra satria fantany fa Andriamanitra naniraka azy. Manamafy an'ilay tenin'Andriamanitra ao amin'ny Deuteronomia 8:20 momba ny atao hoe mpaminan'i Jehovah. Manomboka eo amin'ny 9:20 dia izao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Izany hoe ny 9:20 sy ny 9:20. Ary raha hoy ianao anakapo
ataontsika ahoana ny fahafantatra ny teny izay tsy nolazain'i Jehova. Raha miteny amin'ny anaran'i Jehova ny mpaminany ka tsy efa ny zavatra na tsy tanteraka dia teny izay tsy nolazain'i Jehova izany. Tamin'ny fahasahiana no nilazan'ny mpaminany izany ko aza matahotra azy. Izay no hamafisy ny tenin'Andriamanitra eto. Izay teny nampitondrain'i Jehova marina dia tsy maintsy efainy. Tsy maintsy tanteraka izany. Ary izany no hafantaranao ny mpaminany ny Jehova amin'ny mpaminany izay tsy ny rahin'i Jehova. Amin'izao vaninandro iainantsika izao tokoa dia betsaka no mitsangana ho mpaminany. Eto amin'ny firenentsika manokana betsaka ireny. Betsaka, milaza, faminanena. Dia io no tenenin'ny tenin'Andriamanitra. Ataontsika ahoana ny fahafantatra ny teny izay tsy nilazain'i Jehova? Zao hoy izy, raha miteny amin'ny anaran'i Jehova ny mpaminany ka tsy efa ny zavatra na tsy tanteraka dia teny izay tsy nilazain'i Jehova izany. Dinio ny teny ambaran'ilay mpaminany. Dinio ihany koa ny fiainany. Anankiray ny tenenin'ny tenin'Andriamanitra izany, Jesosy moa no niteny an'izany. Rehefa niteny mafy an'ireo fariseo sy mpanoradalàna ny Tompo, izay mampianatra ny zanak'Israely, izay mampianatra an'ireo jiosy, dia hoy izy hoe jereo koa ny voany. Fantatra amin'ny voany ny hazo. Ny hazo tsara dia mamovo tsara. Ny hazo ratsy tsy afaka mamovo tsara izy, fa ratsy ny voany. Ary ny tena mpanompon'Andriamanitra dia tokony ho hita eny amin'ny fiainany angeny teny Torino voalohany indrindra. Raha manambara tena ho mpaminany na mpanompon'Andriamanitra ianao nefa ny fiainanao tsy mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra, izany ange dia efa ho famantarany ho amintsika rehetra. Mahatonga anao hitandrina, hahatonga anao hiahiahy ihany koa raha hoe tena irahan'Andriamanitra ve ty olona ity. Tena ny mpanompo ny rahan'Andriamanitra ve? Ny fiainany mivoana amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Manambara tena izy manao hoe mpaminan'Andriamanitra, nefa ohatra izy mijangajanga be ny fiainany, hita maso ny olona rehetrarehetra, hita poko, hita mbahoaka. Dia efa mampitandrina izany. Mampitandrina izany hoe sao dia tsy tena mpanompon'Andriamanitra ty olona ty fa manira tena ihany, manambara tena ihany. Fantaro amin'ny voniny azo ho Jesosy Kristy. Ary koa ilay teny efa nambara teo aloha teo hoe fantaro ny fanahy rehetra. Fantaro. Tandremo efa tonga amin'izao tontolo izao ny mpaminany sandoka. Tonga amin'izao tontolo izao ny fanahy. Mampivily ny fon'ny olona hiala amin'Andriamanitra. Miresaka le hoe satanisma moa zao dia le hoe satana zany, ny fanompoana ny satana izay ataon'ny olona raha ny tena marina inge tsy vao zao izany. Efa hatr'izay inge nisy ny fanjakan'ny satana izay nandrafy ny fanjakan'Andriamanitra. Itaonany olona hiala amin'ny fanjakan'Andriamanitra mba ho tonga ny fanjakan'ny satana izay fahaverezana mandrakizay. Efa nisy foana izany hatramin'izay. Fa amin'izao farany izao rombotra satana. Ta handrombaka ny olona rehetra ho very. Dia mila mitandrina, mila mamantatra tsika. Misy ny mpaminany sandoka, misy ny mpampianatra diso, manao fampianaran-diso etseroa. Misy zany fanahy hafa daholo zany arak'ilay tantara teo, misy fanahy mandainga ao anatiny. Ary rehefa miresaka fanahy mandainga ianao, iza moa ny ray ny lainga? Satana ny ray ny lainga. Fanahy mandainga mba hahatonga le izy andangolango, mba hafalifaly ny olona. Zany hoe fampianarana manome fahafaham-po ny fahafinaretan'ny olona fotsiny. Lay sansa anankidimy fotsiny mahazo fahafaham-po. Maso, ny sofina, ny tanana le mamikasika, le fahafinaretan'ny nofo ny tena zava-dehibe, mampifalifaly ny sofina mihaino zany, ny maso mijery zany, mahafinaritra ny mandray azy, sy ny sisa sy ny sisa. Fa tsy tena mahatanteraka famonjena any anatin'ny olona. Fa ny asan'ny fanan'Andriamanitra dia mahatanteraka famonjena. Hahatonga ny olona hiditra ny fanjakan'Andriamanitra. Ny asan'ny fanan'Andriamanitra dia mampiaiky ny olona ny fahotany. Hahatonga azy hibebaka, hiala amin'ny ratsy fanaony, hanatona an'Andriamanitra, handray ny famonjen'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy. Zany ny asan'ny fanan'Andriamanitra. Raha toriteny tsy mitondra ny olona ho amin'izany, fa fandambolambona ny filan'ny nofo sy ny fahafinaretana fotsiny, dia mitandrema. Mitandrema. Fa ny fanan'Andriamanitra dia ny taona antsika hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra.
Ary zany fampianarana zany, fampianarany ten'Andriamanitra zany dia tena ampisaintsaina antsika mpanompon'Andriamanitra ny fiheverako azy. Manahoana ny asan'Andriamanitra toriko, manahoana ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra ampianariko. Izay tena ambaran'Andriamanitra ve miaraka amin'ny fanan'Andriamanitra hahatonga ny olona handray ny fanjakan'Andriamanitra. Mbola hivavaka isika. Misotranao zahay Jesosy Kristy noho ny teninao tamin'ity andro androany ity indray. Misotranao izay satria ohatra tsara alainay tahaka ny ohatra Mikaia mpaminaninao. Izay sany joro, eny fa na dia ho atao an-trano maizina aza, ny joro tamin'ny teninao. Nanambara izay zavatra nampitondrainao azy, nampiteneninao azy, ary ny nampiteneninao azy dia manatanteraka ny efa teny fikasanao raha teo. Efa nambaranao tamin'ny alalan'ny Eli ny hahafatesany Ahaba, dia ny ranao Mikaia anambara ny fahatanterahany zany, satria mifanaraka hatrany hatrany ny teny fikasanao sy ny fanambarana ny sitraponao. Misotranao izay satria mampianatra anay izany teninao zany hitandrina. Efa betsaka tokoa ny fanahy izay manangoly, fanahy izay mandrebireby, dia mangataka ny fiarovanao izahay. Mangataka ny fanahinao masina izahay Tompo, ameno anay, hitarika anay amin'ny fahamarinana rehetra, hitaona anay amin'ny sitraponao, ary hanitsy anay amin'ny lalandiso, na izay fiviliana makany amin'izay tsy fampianarana avy amina ho marina. Ny fanahinao nay hiasa Tompo hiaro anay. Azonay tena mamantatra ny zavatra rehetra eo anatrehanay. Indrindra Tompo amin'ny mpaminany sandoka sy ny tena mpaminaninao. Bara ny teninao androany hoe izay ny rainao tokoa dia tanteraka izay nambarany. Fa raha tsy tanteraka izany dia teny tsy avy aminao zany. Meo anay mandrakariva Tompo ny mamantatra ny zavatra rehetra. Mba azonay tsy ho voavily, tsy ho voafitaka, fa hitoetra amin'ny sitraponao. Teo aminay rehetra ny Tompo ny fahasoavanao hahatanteraka izany. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no naovanay izany vavaka izany. Amen. Mana isan'andro, fandiniana sy fandalinana ny soratra masina, atolotry ny fikambana amin'ny mpiara-mamaky ny Baiboly. Raha nahalinanao izany, azo atao ny mividy CD izay hafarana amin'ny fikambana amin'ny mpiara-mamaky ny Baiboly, Totobato Ranavalona voalohany Antaninarenina. Raha mila fanampanazavana dia antsoy ny laharana an-tarobia 24 809 92 na 032 72 147 27. Ho anareo any amin'ny faritra kosa, ny fandraisa na manatona ny mpiandraikitry ny fikambanana any amin'ny faritra misy anareo.